raha tokosaka ny telo janoary lasa teo no namoaka ny voka-pifidianana Vonjomaika mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa zareo teo anivon'ny senita amin'izao fotoana izao efa eo ampanangonana ny vokatra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny 20 volana desambra io ihany zareo avy eo anivon'ny senita amin'izao fotoana izao efa fantatra ihany koa ny fotoana amoahan'izy ireo ny voka-pifidianana Vonjomaika mahakasika izay fifidianana solombavam-bahoaka izay. Ny zoma 10 janoary ho avy izao manomboka amin'ny 10 ora maraina no ampahafantarin'ny senita ny vokatra Vonjomaika amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nitotsaina ny 20 desambra lasa teo. Raha ny zava-misy teny Alarobia androany dia eo ampamaranana ny fikirakirana ny vokatra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny eo anivon'ny Vaomeramala eo tena misana amin'ny fifidianana. Raha ny tatitra voaray teo anivon'ny foiben'ny senita etsy Alarobia dia ny 900 ny fari-pifidianana 720 manerana ny nosy no efa vita amin'ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra. Marihana fa taratasy filatsako hovidiana ho solombavam-bahoaka mahatratra 424 no voarain'ny senita ary miisa 427 ny isan'ny candidat tompon-toerana na titulaire sy mpisolo toerana remplaçant mitambatra manerana ny fari-pifidianana 720 manerana ny nosy. 150 no toerana ho an'ny solombavam-bahoaka ka isy ny fari-pifidianana anana solombavam-bahoaka iray ary isy ny anana solombavam-bahoaka roa. Anisan'ny anana solombavam-bahoaka roa ny boriboritany eniny eto Antananarivo, ny renivohim-paritany teo aloha dia Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa ary Toliary ary ireo distrika ahitana mponina mihoatra ny 5 alina sy 3 hetsy. No marian'ny eo anivon'ny senita nefa fa hijanona amin'ny fanomezana ny isam-bato sy ny salanisa azon'ny kandidat tsirairay avy no anjarany asan'izy ireo. Ny fitsarana manokana amin'ny sana fifidianana kosa no tompon'ny fanapa-kevitra farany mikasika ny toerana azon'ny kandidat. Ny CES ihany koa no mandinika ny momba ny fitarainana samihafa momba ny fifidianana ary izy ireo no manapaka momba ny mety fanilihana kandidat na tsia na ihany koa ny momba ny fanafoanana vato. Mananatra amin'ny 30 andro aorian'ny famoahan'ny senita ny vokatra Vonjomaika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka no mamoaka ny vokatra raikitra ny fitsarana manokana amin'ny sanany fifidianana. Izany hoe melohan'ny 20 febroary izao ny fe-potoana farany tokony hamoahan'ny CES ny vokatra raikitra momba ny fifidianana solombavam-bahoaka.